Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Taona maro lasa izay dia nisy vavy antitra anankiray tonga teo amin'ny toeram-pitsaboana anankiray tany ambanivohitra tany. Nandrasan'ity vavy antitra ity voajeriny dokotera avokoa aloha ny marary rehetra. Izay izy vao nandroso moramora nakeo amin'ilay dokotera. Kanefa tsy hita ny ramatoa be izay fomba ilazana ny zavatra nahazo azy fa toa natahotra izy. Voan'ny fanaviana ve ianao ry neny be? Hoy ny dokotera nanontany tamin'ny feonana ambitamby. Tsy anaka, tsy voan'izany velively aho, hoy ny navalin'ilay ramatoa be. Marary ary ve ny masonao e? Tsy maninona ny masoko dokotera, hoy indray neny be namaly. Sao dia voan'ny azaka ary ianao e, hoy indray ilay dokotera niezaka nanontany. Tsy izany anaka ny mahavoa ahy, fa izao no fahoriako, hoy neny be. Maty mosary aho. Tamin'izay nefa dia afaka tanteraka ny tahotra neny be ka nanomboka nilaza ny tantarany tamin'ilay dokotera izy hoe lasa ny Antananarivo any ny zanako lahy efa lehibe, ary nanome toky izy fa andefa vola ho ahy ataoko sakafo. Kanefa hatramin'izao dia tsy mbola nandefa izy na dia santimo iray aza. Ka izao no mba angatahako aminao dokotera. Rehefa miakatra any Antananarivo any ianao dia mba ataovy izay ahitanao an'io zanako lahy io, ary ilazao izy hoe maty mosary ny reninao. Dia hoy indray dokotera nanontany an'ilay vavy antitra sady nangoraka tokoa hoe moa ve nahita asa tsara ilay zanakao ry neny be? Eny, manana asa tokoa izy eo amin'ny fanatsofana azo, ary nanoratra tamiko izy nilaza fa tsara tokoa ny karamany, hoy neny be namaly. Ka moa ve tsy mba nisy zavatra nalefa ny tao anatin'izany taratasy izay nalefanao anao izany? Hoy dokotera nitsatsaingoka. Zombo taratasy totatota, misy teny vahiny vita pirity ary misy soratra hafa ihany koa eo amin'izy rehetra no nampiarahany tamin'ny taratasy nalefano ahy, hoy ny navalin'ny neny be somary sosotra. Zay sombo taratasy tsy misy antony reny ve ho azo ividianam-bary anako? Vola amidy vary no ilaiko, ary za efa milaza aminao anefa tena maty mosary mihitsy a dokotera e. Dia hoy avy hatrany ilay dokotera namaly ny neny be hoe ory neny be o, mandeha any ianao mody ka angony daholo ny sombo taratasy rehetra nalefa ny zanakao anao hatramin'izay, dia ento aty amiko jereko. Nempitso maraina dia inty tokoa tonga neny be, mbola manjo rehetra sady kivy tanteraka. Nitondra taratasy ampehezana izay voafatotra sy voafony tsara tao anatin'ny ravin'akondro izy, ka nanome izany an'ilay dokotera sady nilaza taminy hoe oka mihitsy ianao dokotera no hijery azy aho. Dia nanomboka nijery ilay dokotera ary nahita fa ny taratasy rehetra nalefa ny zanaky neny be dia samy nisy sombo taratasy efa totatota ratsiratsy avokoa, izay tsy inona fa taratasy mbola mitentina eo amin'ny ariary zato mahery avy eo avokoa. Tena vola be mihitsy izany tamin'izany fotoana izany. Neny be o, hoy dokotera nilaza taminy, sady natsangany avo ireo atota taratasim-bola. Ka hoy dokotera hoe ariary zato mahery eny totalim-bidiny tsirairay amin'itony sombo taratasy ratsiratsy tondry neny be o. Zao mankanesa ianao any amin'ny positra dia mametaka ny dian-dratsan-tananao eo amin'ny tsirairay avy amin'ireto taratasy totatoto reto, ary rehefa izany dia omeny ny mpiasan'ny positra vola ariary zato mahery isaky ny sombo taratasy ray ianao. Tsy nahateny tsy nahavolany neny be noho ny agagany, ary saika tsy niaina izy nanontany an-dradoko hoe azoko atao ve izany anaka?
anaiky hanome azany ve ny mpiasan'ny positra? Eny dia eny tokoa ilay dokotera namaly. Nofihinoneny be tao any tratra n'ilay hareny, sady ny pararetra noho ny fihetsem-po izy ary ny teny hoe ity za dia maty mosarika, kanefa arembe toy izany no eto am-pelatanako. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, isika tsirairay avy tsy misy ny angarana dia samy nandefasan'Andriamanitra taratasy mirakitra rembe vava sy lova sarobidy avokoa. Voarakitra ao anatin'ny Baiboly na ny soratra masina daholo izany rehetra izany, mba hahatonga antsika ho zanaka mpandova ny fiainana mandrakizay. Ary tsy ny any an-danitra ihany, fa na dia eto an-tany aza, dia didin'Andriamanitra ny karakara antsika zanany sy asan'ny tanany. Anjarantsika ny safidy na andraizany taratasy tsy voavidy vola izany tsika na tsia. Izao mantso ny voalaza ao amin'ny teniny izay nomeny antsika io hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Jaona 5:7. Amen. Miteny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Anita Spiano. Hitako ny teninao raio, nandramako ho fiainako, tsapako fa tsara sady mahasoa. Teny mitondra fiadanana, marina tsisy kianina, velona sady mahery, toy ny saba trarolela. Ny teninao zay nomenao ho ay ry tompo, teraisiko fasarobidy amikio, satria teny somahafaly zay manova fosy fanahy, ka mitarika hanao ny marina. Koraisiko ampifaliana, ianarako ampitsikina, fafia nandamandrakizay. Hitako ny teninao raio, tsy azo analana nampinako, ampio anay zanak'olo mbelona. Teny natao ho torinako, maneran'izao tontolo izao, manome fanantenana, azo antoka maharitra. Inty ao favono kanambara, hitory ny teny filazan tsara soa, satria teny somahafaly zay manova fosy fanahy, ka mitarika hanao ny marina. Koraisiko ampifaliana, ianarako ampitsikina, fafia
AWR. Téléphone 033 84 313 37. Fanai kalitari shahanoni marina urasichu ompifalina yanaraku ompitsichina vafia nandamandrakiza miarahaba ny ankizy rehetra maneran-tany. Mino izahay fa salama tsara ianao. Eo ampianonay ity onjam-peo maminao ity dia ny onjam-peo AWR feon'ny fanantenana. Hiarandray lesona vaovao indray sika anio, koa mino tsara. Lesona hafakely. Mangina kely nareo rakizy a. Anomboka lesonao vaovao indray tsika androany a, na dia efa taratara aza vao nanomboka. Raha maneno moa ny sonerie dia tsy maninona fa toizy antsika rehefa avy maka rivotra. Sanondry dera, mba mangina amin'izay fa efa anao lesona vaovao raha misie. Nkaiako a rehefa eo ambony latabatriko. Nareo ihany angeny mitoditodika be dia sasa mifampitsibitsika fotsiny. Inony ty tazomiko ty rakizy? Atsangano ny tanana rehefa ty amaly fanontaniana. Zara misie. Ambary. Inony ty? Tavoangy ny ramose. Fanontaniana mora kelitra. Ya, fanontaniana faharoa. Inona zao no ato anatin'ity tavoangy ty? Andraso fa esoriko ny sariny dia ahoako. Dia tsy misy ninona nge zany ao anatin'ny tavoangy iny ramose. Jereo ary fa esorinao ny sarin'le tavoangy dia ahoako ramose indray. Raha misy zavatra ao anatin'ny tavoangy io dia vera zao poziny zao. Averiko tsara. Inona no ato anatin'ity tavoangy ty? Za ramose. Ansaondra. Araky ny eritreritro ramose dia misy rivotra ao anatin'io tavoangy io fa tsy tamasitsika fotsiny. Tena marina ny tenin'ny Saondra. Misy rivotra ato anatin'ity tavoangy ty. Ary Saondra kosa mahay be. Eny are, mandehana aloha maka rivotra fa rehefa avy eo tohizana ny lesona. Mivoaka tsikelikely. Tohizantsika ny lesona teo rankizy a. Araka ny resantsika farany teo a,
dia misy rivotra atao anatin'ity tavoangy ity. Tadidinareo zay a ametraka fantaniana indray ary Ramse enoy tsara. Atao ahoana ny manala ny rivotra atao anatin'ity tavoangy ity? Averiko, atao ahoana ny manala ny rivotra atao anatin'ity tavoangy ity? Atsangano ny tanana raha misy mahay e. Ay, zara mizea antera. Nefa oka ihany ka tsy mety indray kay. Ay, tsy sahndray dera. Ie. Za tompoko. Ansaondra ary. To manangatanana mantsy ianao a. Ramse. Zao raha tiana hiala Ramse ny rivotra ao anatin'io tavoangy io dia asiana zavatra ao anaty tavoangy. Ohatra hoe rano na jus na inona koa re ranona pango. Misaotra ny saondrontsika rakizy fa tena marina mihitsy izay valitenin'izay. Bravo saondra. Zao raha tiana hiala ny rivotra atao anatin'ity tavoangy ity dia asiana rano ao anatiny. Andraso ange fandramantsika e. Hitanareo tsara io rakizy, feno rano zao ny tavoangitsika dia miala ho azy ny rivotra. Tena lesona hafa kely indray ny lesontsika androany izany Ramse a. Fa inona moa izany rakizy ny lesona tiany Ramse mpampianatra ampitaina amin'ny mpianatra tamin'ity tantara ity? Zao rakizy io saintsika olombelona io, indrindra fa ny sain'ny ankizy dia mila fianoina zavatra mba tsy ho foana. Fianoina fianarana toy ny asa marika, sorakaliana, tsinjery, frantsay, SVT, malagasy sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra no amenoana ny saina. Ao ihany koa ny mamaky baiboly sy ny mivavaka. Manjary misaina zavatra ratsy amin'ny farany raha tsy manao an'ireo rehetra voalaza teo ireo. Amin'izay ihany koa dia fiaino zavatra tsara ao anatin'ny saina ao dia lasa ankizy endry sy mahay ary mateo ity isika. Izay indray ary no azona tolotra androany ankizy fa manome fotoana manaraka indray Tantara narindra ny anitra ny Rinarivony no naranao teo, nandrenesanao ny mpanoratra Joely Sam ary Rila. Sisa saraka yang inau
awr manolotra ho anao ilay feo fanantenana. misaotra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika mandrakariva isika satria rariny loatra izany. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra, andraisantsika anatra sy fampahirezana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany, dia meteza ianao mba hiaraka anondrika ny lohanao amiko. Raha anaiza ny an-danitro ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ho atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Misaotra anao manome anay izay sahazana isan'andro, anisan'izany ny teny izay hozaraina amin'ny tian'io ity. Misaotra anao nanome izany ary meteza ianao mba hanamora ny fampitanana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny olona rehetra dia mitady fahasambarana daholo, ao anatin'izany zasy ianao. Maro mihevitra fa sambatra izy rehefa tratrany ny tanjona izay nikendreny eo amin'ny fiainana. Ny tsy ambaratelon'ny fahazoana fahasambarana nefa dia tsy amin'ny fahatrarana ny tanjona kendrena, fa mitoetsaina hiatrehana ireo zavatra rehetra tsy maintsy lalovana eo ampanatrehana ny tanjona izay napetraka. Aka ohatra tsotra isika, dia atao hoe tanjona napetrako ny mialy eto Antananarivo androany ary tonga any Toliary rahampitso. Ny fahatongavana ny Toliara zany no tanjona napetrako rahampitso. Tsy azo aina eny an-dalana raha toa ka tsy mahita lafy tsara ny tokony hafaly amihitsy. Tokony ahitako fifaliana ny fahitana an'ireo tanàna sy zavaboary mahafinaritra izay lalovany eny an-dalana mandra-pahatonga ny Toliary. Tokony ahitako fifaliana ny fifaneraserana madio amin'ireo olona mpiara-mandeha eny ambony fiara. Tokony ahitako fifaliana ny fahatsapana fa miaro ny dia izay aleha Andriamanitra sy ny maro hafa ihany koa. Fa tsy hoe rehefa tonga ny Toliara ihany aho vao ahatsapa fa faly. Ny tsy fahitako afa-tsy lafy ratsiny amin'izay rehetra miseho eny an-dalana dia mety ho tonga sakana tsy ahatongavako ara-potoana any Toliara, na mety tsy ahatonga any mihitsy aza. Na lasa fiferotana aina mety hiteraka retina ho ahy fotsiny ny fotoana rehetra laniko eny an-dalana. Mahasamihafa ny mpandeha zany eto dia ny toe-tsaina hiatrehana ny zava-misy eny am-pandehanana. Toe-tsaina izay mahatonga anao ho faly na tsia eo ampanatrarana ny tanjona dia ny fahatongavana any Toliara. Ny sasany eny an-dalana dia mahita zavatra be dehibe mahafaly azy. Ny sasany tsy mahita mihitsy raha tsy tonga. Ny sasany ray dia mifantina ny zavatra mety ahitany lafitsaran-javatra, ahitana fifaliana. Na pneu vaky aza dia ahitany lafitsarany foana, ahafahany miala sasatra ohatra mba mipetrapetraka. Ao indray ireo mahita lafy ratsy mifoana amin'izay zavatra atao eny an-dalana. Jesosy dia namahatra ny atao hoe fahasambarana ao amin'ny Matteo 5:17 ka hatramin'ny 12. Matteo 5:17 ka hatramin'ny 12. Nofaritany tsara ny atao hoe olona sambatra. Andehany ovakitsika izay nolazainy Matteo 5:17 ka hatramin'ny 12. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Sambatra ny miantra fa izy no hiantrana.
sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'andriamanitra, sambatra izay injehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha ratsy ny olona se injehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra itenenany lainga anareo no ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no naninjehiny ny mpaminany izay talohanareo. Toetsaina avokoa ireo ny tany sain'i Jesosy ireo fa mahatonga ny olona anankiray ho sambatra na tsy. Manaraka an'izany a, tsy milaza mihitsy Jesosy hoe rehefa tonga any an-danitra ny olona anankiray vo afaka mahatsapa ny fahasambarana, fa midiantsika makany an-danitra no hananana an'ireo toetsaina izay tsy ambaratelo ny fananana fahasambarana sahady ireo. Ary jereo tsara fa tsy misy miankina amin'ny fananan-javatra ara-materialy ireo toetsaina ireo na anankiray aza. Andehary ho jerentsika tsirairay izy ireo. Amin'ity ty dia ho jerentsika lay voalazan'i Jesosy fa tsy ambaratelo ny fahasambarana voalohany. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny mahantra ara-panahy, zay no heviny. Ny mahantra ara-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ratsy izany hoe mahantra izany, kanefa ny fahatsapan'ny olona anankiray fa tena mahantra izy eo amin'ny ara-panahy dia ahatonga azy hitady ny fanafodiny izany, hitady ny vahaolana. Jesosy mihitsy eto no miteny fa sambatra izy satria ny olona mahatsapa ho mahantra ara-panahy dia ahazo fanampiana avy amin'ny avy hatrany, ary dia ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra io olona io noho izany fanampiana ataon'Andriamanitra azy izany, noho izany famonjena ataon'Andriamanitra azy izany. Fa ny olona tsy mahatsapa fa manana fahantrana ara-panahy dia tsy hitady vonjy amin'Andriamanitra velively, ary dia ho very izy vokatr'izany. Ry havana, eo an-dalana miakatra makany an-danitra dia lazain'i Jesosy fa sambatra ny olona anankiray, na dia mpanota aza, raha mahatsapa fa tena mahantra, mila fanampiana avy amin'Andriamanitra tokoa, satria hanafaka azy amin'izany Jesosy. Ianao re manahoany? Satria ny olona miseho azo matanjaka ara-panahy dia saritsary-pahasambarana no hiteny aminy, fa tsy tena fahasambarana, satria fantatra fa mpanota izy, kanefa tsy mety miaiky fa manana aretina mitaiza azy, izay teraka fahaverezana ho azy raha tsy ekeny fa aretina ilana dokotera ara-panahy zany aretina izany. Tsy iza zany dokotera ara-panahy zany, ary hany dokotera afaka mahasitrana an'izany dia Jesosy. Raha mbola tsy mahatsapa zany fahantrana ara-panahy zany ianao amin'izao fotoana izao, dia manana olana ianao zany. Angatao ny fanan'Andriamanitra, anokatra ny masonao ary ahitanao ny toerana misy anao, ny tena toerana misy anao. Ary rehefa miteny aminao izy hoe zao ny tsy mety aminao, zao ny tsy mety aminao, zao ny tsy mety aminao, tena mahantra ara-panahy ianao, dia aza manamary tena fa ekeo ampanetrehteny zany, satria izany ny fiandohan'ny famonjena ho anao. Rehefa izany dia ento eo amin'ilay hany afaka manafaka anao, manome anao harena ara-panahy, zany fahantranao izany, fa ataony manan-karena tokoa ianao. Ny tompony hanampy ianao eo ampanaovana an'izany fanandramana tsotra izany. Amen. Feo ny anjomara mahajanga. Yeah.
very koa ny zazara andabolaky. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampanateny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Sainam-pifaliana indray isika rehetra, indrindra fa isika tanora hanaraka ity fandaharana ity. Hoy ny fiteny matetika avoaka ny vavantsika na mandalo eo amin'ny sofintsika hoe impiro tanora e. Ndray mandeha ihany ko araroty izay azo atao. Marina izany. Nefa izay azo atao amin'ny tsara sa azo atao amin'ny ratsy ny tena mahasintona ny ankabeazan'ny tanora amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny zava-misy marina ary no ambara araka ny fanadihadiana natao. Ndeha hanaraka ny santionany iray amin'izany isika amin'ny alalan'ity tantara iray ity. Dia ndeha hiaraka indray lesona avy amin'izany ihany koa miaraka amin'ny namana Elion aorian'ny tantara. Milala ho afo. Tantara nosoratan'ny fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra, zoanitra ary inazy. Anio fizarana voalohany. Fa maninona kindry izy Sabina ny tara fidirana foana tatoato a. Nefa mandalo any an-tranonareo makandry dia lazainy mamanareo fefa lasa lobe ondry fa hoe manao koro aizaki ndriko pakelako ohatrany fotsiny izany e. Efa tezitra mihitsy maro io fa tsisy fotoana betsaka irahana aminy io ny a.
dia aleoko mody miainga alohabe any an-trano dia miditra taraty ampianarana kia. Ary raha tratra amin'izany ry dia ahoana? Fa firenefa natao izany ry aina, efa milamina ny amin'izany. Niova mihitsy ankindry ry Sabina. Miova maninona? Marina e, satry ny Mario nendry hiaraka amin'ny foana fa tsy hianatra e. Atao fa tsy afaka fanadinana eo ndry ry Sabina. Sady raha iny Mario iny ane efa hitako mihitsy ny toetrany. Maninona? Tsy hoe hiarakaraka amindry fahatany izany iny fa ny anao firaisana ara-nofo amindry fotsiny tadiaviny dia izay mahaditra iny. Nindry koa izany foana. Marina ane izany. Aiza koa nefa nisy mpisipa hiaraka ka tsy hanao an'izany e. Tsara ny io e. Marina e. Ary aza tery-saina ohatran'io ry aina. Samy manana ny fomba hitondran'ny fiainany sy ny tenany olona tsirairay avy, fanaon'ny olona izany. Orikala. Fitiavako indriny ny hitenenako an'izany. Raha sanatr'indry be voky eo dia ahoana? Dia tsy mba mampalahelo ndry akory ve hoe anao kory no afatara-mamanareo ndry miala ao an-trano nefa ilozandry efa saiko tratra ihany aloha andre mandeha izay fa zay ary avotra ihany. Ry aintony koa ane sarota ohatra loatra e. Sady izao no teneniko andry a, tsy ny mpampianatra, tsy ny ray aman-dreny mihitsy no mitondra ny tenako fa zany tompony dia za ihany mahafantatra izay hitondrako azy e. Sady efa haintsika koa ane izao fomba fiarovan-tena tsy ho be voky e. Rehefa manambady angentsika mbola eo ihany ry Sabina. Mba maka tombony kely kia. Rehefa manambady kia afaka manao an'izany malalaka. Tsy aleo ve mianatra tsara aloha ry Sabina. Amin'izay tafita, izay vao manambady. Aleo aky mifehtena. Tsy mahafaty anie tsy manao firaisana ara-nofo mandra-panambady e. Tara mihitsy tia intika. Mibandy amin'izao aneki tsy ionona amindry rery izany raha tsy manao firaisana ara-nofo amindry e. Fomba hitazonana azy izany mba tsy rahany amin'ny olo-kafa. Rehefa tiandry izy a, dia porofondry aminy amin'ny fomba rehetra izany mba hisiany fifampitokisana e. Mifanohatra tanteraka amin'izany aky ny hevitro a. Tsy mampateza velively ny ferahana ny fanaovana firaisana ara-nofo mialoha amin'ny fanambadiana. Sany daholo eky lazain'ny ankizy fa iaina ve maninona e. Ndry tiky tena tsy marina e. Enondry tsara aloha ahy e. Tsy mahasakana ny lehilahy tsy araka amin'ny vehivavy hafa mihitsy izany ry Sabina. Vao maika ary izy manao ny ataony satria filana fafinaretana fotsiny anie ny itiavany andry e. Zao ary aleo ndry mampiaraka aminy toy izay mianatra. Zany ve izy dia tia andry. Manginy fotsiny ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo toy ny angatra, ny tety, mefara ny VIH sy ny sida. Zava-dozany e zany Sabina. Be sermonina be ndrika mankaleo. Maninona mora mba manandrana kely ndry mba hitandry ny tsirony e. Mahafinaritra ny erikala manao an'io zavatra io e. Sanatria. Tsy azo nizaniza amin'izany ary Sabina satria efa fantatro meloha voka-dratsiny. Amin'ny manamako andry no hitenenako an'izany satria tiako ndry a dia malahelo raha misy zavatra mahazo andry. Marina e. Fitiavana diso toerana kosa aloha izany andry izany. Ndry izao mampalahelo fa tsy mba manao fanaon'ny olona. Tsy izay fanaon'ny olona ange dia tsara daholo ry Sabina e. Laza indry izao a fa mampateza ny ferahana sy mampisy fampitokisana eo aminareo somary eo ny fanaovanareo firaisana ara-nofo. Nefa tsika roa mihitsy nahatratra ny maro eo nampiaraka tamin'ny ankizy vavy hafa nampirafy indry dia ahoana? Ka efa mifona kosa nge Mario tamin'ireny fa tsy hanao tsony e. Betsaka ane ny voan'izany ry Sabina e. Dia ratra-posy fahadisom-pana tenana ny vokany. Hoy teo ihany ankizy eto ihany a. Sady izany fisaina andriain izany ihany ny tsy mba avy tanjavatra e. Impiro tanora kia. Hatramin'izao aloha milamina. Mba eritrereto ihany kia.
tena fi mihitsy anie zany resakareo ro vavy etso zany e tsy malala ny andro arivatsony a hoay tokoa aleo amin'izay kiry sabinina oto fa hariva ny andro a sady mbola misy alehanay sabinina sa ahoana kiry malala mba mangina rery mario a amizay adindrianga fotoanatsika zay zao no angalako andriatiako velominareo ka fa iza marina ho am mba sipanty ainty e hitiadiavako vendry e aza mba diso endry loatra ho afa taraiky sy vo mafy eo ay andao nery mario fa mahasosotra marina kizandry malala ry tanora ny tena namana manampy anao hitombo fahendrena sy fahalalana tsara ny tena namana manampy anao ahatratra ny tanjona kendrenao amin'ny fiainana ny tena namana mitondra vahaolana maharitra sy azo antoka ao anao mahaiza misafidy namana tsara miraba ny tanora rehetra tsy tapitra teo akory ny tantara iny fa mbola hitoy inoko fa efa azo ny sasantsasany amintsika sady ny mety ho vokany ny toy no alalantsika ny marina tsy tantarany fironina izy iny fa tena nisy fa ny velomina fotsiny mba hahafahantsika makalesona misy afatra malaza dia malaza ao amin'ny baiboly ao natao antsika olombelona amin'ny fotoana andalovantsika ny fahatanorana indrindraindrindra ao ampitoroteny toko faraka ambe folo andiny ny fahasivy sy ny fahafolo ny misy azy mpitoroteny toko faraka ambe folo andiny ny fahasivy sy ny fahafolo ilay olona endrindrindra teto ambony tany men'andriamanitra fahendrena faratampony no nanoratra n'izany satria nakalesona teo amin'ny fiainana izy zao ny voalaza ao mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereny masonao kanefa aoka ho fantatrao fa hoentin'andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany ko esory ao am-ponao ny alahelo ary avylio tsy kasika ny nofinao ny ratsy fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana amin'ny dikateny hafa amin'ny New American Standard Bible ohatra dia lazainy fa mandalo vetivety dia lasa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana ary rahantsika malala ny fahamarinan'izany mandalo ny fahatanorana kanefa zao no katsaroantsika tanora zay fomba fiainanao mandritra n'io fahatanorana io ny mametra no avinao na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy ao anatin'io fahatanorana io sika tanora ny manana ny hery ara-tsaina sy ny hery ara-batana amony indrindra fa anjaranao mampiasa an'izany ho amin'ny tsara anao amin'ny ratsy manana safidy ianao dia miankina amin'izany koa nefa no avinao tsy ho ela andriamanitra dia tsy manakana antsika mihitsy tsy hifaly tena mampirisika antsika hifaly mihitsy azy izy saingy tia ny ahatra izany fifaliana izany fa tsy handalo fotsiny ary tsy vitany hoe mandalo fa mivadika ho alahelo mandrakizay tsy tiany izany dia izao no afatra napetrany eo amin'ny andinin'ny fahafolo esory koa esory ao am-ponao ny alahelo izany hoe ataovy izay tsy hatonganao ho latsaka amin'ny alahelo dia ahoana ny toyny avylio tsy hikasika ny nofinao ny ratsy raha tambatra zany ny andinin'ny fahasivy sy ny andinin'ny fahafolo dia izao mazava ny tian'andriamanitra tenenina azo atao tsara zany no mifaly amin'ny fomba tsy misy faharatsiana tsy miteraka olana na ho anao na ho an'ny hafa fifaliana madio ary mivoka no alalana azy sabinina zao dia hitantsika fa tara fidirana foana vokatry ny fiarahana maloto tamin'ny Mario tsara ve zany ho ianao atsara no aviny ve zany atsara ny fianarany ve zany hitantsika eo ny vokany mamandrika tanora maro ny fomba fiteny tsy voahevitra tahaka ny hoe mamenatra ny eny tsy mba manao ny fanaony hafa sady rehefa tsy manao ny fanaony ianao dia atakatahany mamandrika tanteraka ireo teny ireo ary ny vokany
no ahalalànao azy firifiry ny olona simba vokatr' izany toetsaina manara-dreno rano zany fotsiny manao firaisana ranofo meloha ny fanambadiana ohatra satria izany no fanao ny tanora maro manodidina anao na tsy izy rehetra aza dia ina vokany be voka voatery mitaiza mbola tanora na vela ny fianarana nefa olona nanatsaina tany am-pianarana tsara ve zany ho ianao ary raha tsy be voka aza ahoana ny aretina sy ny laza ratsinao eo anatrehan'ireo zazalahy endry izay nety ho anjaranao any aorinany kanefa indrisy nanjary rikoriko anao rehefa nahitan'izany ny hery sy ny fotoana tokony ny anarana zavatra tsara hanatsarana no avy lany tamin'ny zavatra anapotika tanteraka anao sy no avinao inoko fa misy hosaintsaintsika aloha izay lesona ny sotonina avy amin'ny tantara izay voasoratra ireny ary naverina ho velomina mba ho rentsika mba hahafahana maka lesona fa tsy andatsana antsika akory soa ihany fa Andriamanitra be famindrapo ary afaka mamela eloka ny Andriamanitsika afatsika manana fiainana vaovao indray fa raha mbola tsy tratran'izany ianao dia lesonao anao izay niatra tamin'ny hafa izay aloha no azo natolotra tamintsika tamin'ity anio ity manao mandra-piona vetivetindray ry tanora namako tianao ny anana fivelarana azo antokaratsaina ara-batana ara-panahy ara-piarahamonina amin'izao fahatanyranao izao mahaiza mifidy namana tsara tazony eo amin'ny mahampinamana trano ny fifandraisana dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana anome fahendrenantsika rehetra ny layraintsika ny an-danitra na manao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto niaraka tamin'ny samina nandray feo ny sahana ny lafin'ny teknika Rila tompona andraikitra Elion indray mitansoa Rasoul Zatovo Désiré. Efa W ra koa mandeha zegny zala tsara izy ao Azavarina
ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Finaritra mpiara-mianatra namana nitoy ny fandalinatsika ny filazantsarany Jaona ny amin'i Jesosy izay fahamarinana no ianarantsika anio. Miaraba sady manasanao aritra hatramin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Ahoana no ampifandraisan'ny Jaona ny Jesosy ny fahamarinana? Manasanao iara-maka reto andininy reto. Jaona toko voalohany andininy 7:10 sy 7:10. Jaona toko voalohany andininy 7:10 sy 7:10. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jaona toko 7:12. Jaona toko 7:12. Ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Toko 4:14. Jaona toko 4:14. Hoy Jesosy taminy: "Zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako." Toko 10:20. Jaona toko 10:20. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray, dia izy no vavolombelona anambara. Hita ombieny amin'ny filazantsarany Jaona fa mifandray ny fahamarinana sy Jesosy sy ny ray ny ary ny fanahy masina. Jesosy no fahazavana. Ny devoly ny mpandainga sy mpanota izay manohitra ny fahamarinana. Mihoatra lavitra noho ny fahalalana fotsiny ny fahamarinana ao amin'ny bokin'ny Jaona. Fankatoavana an'Andriamanitra sy fanaovana ny sitrapony ihany koa ny dikan'ny fahamarinana. Izao ny soratan'ilay mpanoratra Kristiany Ellen White ny amin'ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'izay mamaky azy. Boky enonareo ny fanoharana, takila 4:20. Hoy izy: "Betsaka no mitomany mitady an'Andriamanitra velona ary maniry indrindra ny fanatrehany. Ireo vinavina-kevitra araka amin'ny filozofia na ireo famaboasana ao amin'ny aisoratra na mamirapiratra toy inona aza dia tsy mampitony ny fo. Tsy misy vidy ny fanatisanterana ny zavatra noforon'ny olona. Aoka ny tenin'Andriamanitra no hiteny amin'ny vahoaka. Aoka ireo izay tsy nandre afa-tsy lova-tsofina sy vinavina-kevitra olombelona ary teny zaroabolana andre ny feon'ilay afaka manavao ny fanahy ho amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny teniny." Sainy ny aminy hoe Jesosy no fahamarinana. Izy no teny tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy no nanao ny zavatra rehetra. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany Jesosy. Ny fanaraka tanteraka Andriamanitra raisy Jesosy ary nilaza koa izy hoe izaho no, izany hoe tsy hoe izy nizaniza Jesosy. Izy ny antom-pisiany zavatra rehetra. Hoy Paoly amin'ny Kolosiana toko 1:11 sy 17. Kolosiana toko 1:11 sy 17. Fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haretan'ny zavatra rehetra. Manoatra lavitra noho ny olona iray izay milaza ny fahamarinana Jesosy. Izy mihitsy ny fahamarinana. Tsy hevitra ara-tsaina na zavatra noforon'ny olona ny fahamarinana. Olona ny fahamarinana ary Jesosy zany. Miombon-kevitra amin'izany Lewis raha nilaza toy izao momba ny fivavahana kristianina. Hoy izy: "Mino ny fivavahana kristianina tahaka ny inoky ny fiposahan'ny masoandro. Tsy hoe satria hitako izany, fa satria hitako koa ny zavatra hafa rehetra." Nalaina tao amin'ny boky mitondra lohateny hoe His Theology Poetry tao amin'ny Samizdaty University Press tamin'ny taona 14 takila 10. Amin'ny alalan'i Jesosy ilay fahamarinana no ahafahantsika mahatakatra mazava araka ny tokony ho izy ny tontolo manodidina antsika. Tsy maneho ny fahamarinana fotsiny Jesosy, fa izy mihitsy ho isika no fahamarinana. Tsy hevitra na tsangakevitra ny fahamarinana fa olona. Noho izany andao isika andray sy akatola i fahamarinana dia Jesosy. Mifarana ny fianarantsika androany, manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy.
Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR.